Lehibean'ny vehivavy isotsonamena ianareo tonga manatrika tolona arabanao daotsika rehetra tonga an'ity fotoana lehibe androany ty. Inona moa fotoana ataontsika androany? Fotoana androany dia fotoana natokana amoahana fomba ofisialy amin'ny carte mobile izay avy eto amin'ny commune Sabotsynamena. Ao anatin'izany misy fifarana nampanaovana an'zareo carte mobile izay nalefa niofana tato anatin'ny commissariat central Varadaza izay niandraikety amin'ny polisim-pirenena fampihofanana azy ireo. Nandritra ny 3 andro fiofanana ataon'zareo teto anivon'ny commissariat central izay. Tao anatin'izany rehetra izany nampihofanana an'zareo fihetsika sy miara-pomba miaramila izay nampianarina anazy. Tao ihany koa fampianarana azy ny zavatra andraikitra sy ny adidy izay iandraiketany eo anivo ny fokontany misy anazy tsirairay avy. Ao anatin'ireo carte mobile ireo dia mizara misy 13 taona ambany indrindra, araiky 12 taona ny zokin-drindra hitantsika amin'izany fa somary efa misy lehibehibe ao anatin'ilay izy. Izay moa ny antony ilana azy, izay natao nampihofanana azy teto anivon'ny commissariat central Varadana teo amin'ny olona any am-potony any amin'ny faritra any amin'ny voalohany indrindra. Dikan'izay zava-dehibe dia tena zava-dehibe tokoa fisian'ny carte mobile. Na ao anatin'ny resaka fandriam-pahalemana na ao anatin'ny fiarahamonina fotsiny izao na resaka fahasalamam-bahoaka indrindra amin'izao ady amina atsehana anatin'ny Covid-19 izao. Dia tena manana andraikitra lehibe izany rehetra izany dia nomena fiofanana aminazy teto daholo izay andraikitra izay tokony ataony any anivon'ireo fiara-fokotany misy anazy tsirairay avy ireo. Izany fiofanana izany dia nitaritin'ny ofisier anankiroa ato anatin'ny commissariat narahana inspecteur sy ireo agent de police miaraka tan'zareo tany namola volana izy tao anatin'ny 3 andro. Somary fohy ilay fotoana nampianarana anazy aingakaingana be ny zavatra nomena dia izay tena ny zavatra ngezangeza nomena anazy ireo dia mato be ny tanàna mba ahafahan'izy ireo miatrika an'ilay zavatra rehetra zay ataona any anivon'ireo fokotany tsirairay avy misy anazy amindreo. Zava-dehibe dia zava-dehibe ho anay polisim-pirenena nametrahanao fitokisana amin'ny fampihofanana an'izy ireo ary zava-dehibe ho anay mpitandro filaminana tsy tena hoe polisim-pirenena fotsiny fa nany voazandarika ny firenena dia ireo maso sofina ho an'ny tsirairay avy ao anaty fa ny fitandrona filaminana indrindra ao anatin'ny commune satria ireo olona ireo dia efa nampihofanana arak'izay misy anazy zay hoe inona zavatra ataonareo raha misy zavatra tsanganjavatra iny aminareo any tsy andro ny polisinareo zandarma ny akaikinareo miazakazaka nareo mamonjy zandarma ny teny zay zavatra misy aina aminareo any polisim-pirenena akaikinareo miazakazaka nareo manantony polisim-pirenena ny teny zay zavatra misy any anivonareo eny amin'ny fokotany any. Zay mahatonga an'ilay zava-dehibe carte mobile io fa tsy azo tsinitsiny avy io miainga ao anatin'io ny zavatra rehetra tsisy zavatra mandehandeha ho azy fahatany any anatin'ny fokotany any. Manomboka izao zavatra napetraka tamin'izareo tao anatin'ny fiofanana tsy te ahita carte mobile tsy kasy rehetra mitany rehetra ny marapitra raha afaka apitra tsy te ahita carte mobile mifanena aminana famena amin'ny CV fa tsy hainga zavatra ho ataony na fanena amin'ny monsieur le maire na fanena amin'ny délégué ka tsy hainga zavatra ataony. Dikan'izay zany anareo carte mobile tokony fitandrina anatin'ny fiarahamonina izay napetraka izay nampianarinareo tato anatin'ity commissariat central Varadana ty. Zay andreo be ny tanàna no nampihofanana olonareo tato anatin'ity commissariat central ty. Foy dia foy ilay fotoana fa ngezangezana manjady nomena an'zareo anjarany sisa mitazona sy mampiatra ny zava-dehetra izay nampianarina azy teo tsy lava resaka satria lavalava ihany mbola miteny dia mety very ilay fotoana. Zay dia misaobabetsaka anareo anao mandeha mato be ny tanàna mametraka fitokisana tamin'ny mpitandro filaminana amin'ny zavatra rehetra izay atao rehetra eto anatin'ny commune Varadana ty.